pejy 24 heures matin satria izy ireo dia namoaka maly namoaka fanambarana mahitsy be namoaka sary milaza fa misy olona maromaro zany mikonikonina any andafy any fananganam-panjakana ary vatsiana ety toerana vola dia nisy voalaza tao zany tompovavy i Alice Arabelantso izay secrétaire général ny antipasivenina efa maty tamin'ny 15 décembre nalezony tatety tamin-drazana tamin'ny 27 décembre dia hitanareo fa maha-olombelona aloha zany dia fanakorontanan-tsaina fa eo ihany koa zany nitorinay hoe inona ny tia mipejika tongavana satria milaza vaovao tsy maro fotsitra manakorotana ny sain'ny vahoaka ary mety manakorotana ny sain'ny fotoana fanjakana satria zavatra lehibe ny lazainy mamatsy vola anireo zahay anonganam-panjakana zay parasute intérieur de l'État mihitsy zany dia zany mahatonga nametraka fitoriana zany hoe fanerezana zavatra tsy marina tsy maro fotsitra mitarika fankahalana ary mety hitarika fanenjehana any lehibe mitoko dia ny foera zoromatianina sy ny foerakotovao rivo izay lehibe misy satria lazainy tao mihitsy hoe mamatsy volan'ireo amin'ny panjakana dia tonga Madagasikara izay zany mahatonga fitoriana izay natao an'izy ireo ary mba antenainay hoe andeha amin'ny raha resy mihitsy satria ny premier ministre moa efa milaza iny hoe tsy ekena mihitsy ny violence anisan'ny violence zany fa tsy hoe totobasainy akory ny atao violence fa zany fanakorotanana ny sain'ny fianakaviana efa manana amin'ny maty lazainao fa manaova-panjakana sy ny filazanao vaovao tsy marina hoe tao anendrika andrianan'olona dia violence ohatsy zany ka anisan'ny natonganay miaraka amin'ny maître moa tory amin'izao fotoana izao mahatsiahy fotsiny zay azo vena hoe dia tena anatin'ny kolotsaina ny fankahalana mihitsy ve le tolondraiky satria mahatsiaro ny tamin'ny 20 zahay hoe latsana vatapaty tena mikandany mijanonam-pianina dia ankehitriny secrétaire généralinay efa maty efa nalevina mbola vampofery satria voherinandro mahetrikely zay nalevina no viravirana toy izao manaitra ihany zany ary fantatra tsara ny 24 heures matin fa anisan'ny hetsika lehibe mihitsy ao anatin'ny fanohanana n'izao fotoanandro izao amin'izay toa-kevitra rehetra zay lazaina dia ao anatin'ny fanenjehana izay ketiny fa anatin'ny fandirana izy dia tsy salasala mihitsy zany zay manintsy hoe iza mandiraka azy manao an'izany rehetra zany izy amin'ny mitanjony tongavana mianagadrany anay ve anasoketanay sa fa miomana sady ry zareo ny zavatra zay atao apetraka fotsiny aya dia alohanay mitory amin'izay ka zay dia anisan'ny olona miaino anatin'ny repoblika mitory zay dia mitreto zay fa izy toy olona izy marina mety misy nomeny olona hoe nareo hoe hitorainy ko tao amin'ny databe tsy mieritreritra zany mihitsy zay fa dia ao anatin'izay lasaiko anareo zay natonga anay mitory natonga ny asofena mitory amin'ny pejy atotsika amin'ny pejy zany fikaterinazy maromaro zareo mitokondraikitra anatin'ny famoahana tokony cybercriminalité tety amin'ny anosy tety amin'ny polisy moa zany manasahana ny fitorina somary elaela ihany nareo tao nanaona ny fandraisana anazy tao zany raisina tsara satria ankety lavabe le izy sady teknika le zavatra resahana dia zay ny fandraisana antsoratra amin'ny machine sensisa ny zavatra tsy maintsy narenina kely satria tsy mety tsy mifankahazo ny lasainay sy ny soratra zany rehetra rehetra metaka fotoana ny moa zany napetraka fitoriana napetraka fitoriana vitany zany fandraisana ambava tory dia anjaran'ny zareo zany ampianto indray zany ila zay mitorianay moa zany dia 24 heures mada sy ny mpikambana anankiray ao aminy efa mitera 24 heures mada dia misy groupe misy tompona andraikitra zay anaty 24 heures mada mitorianay dia anjaran'ny zareo amin'ny cybercriminalité zany cybercriminalité no mampiasa an'ireo olonireo amin'ny andro mapety azy fa zay mino fa misy tohany firalahy ty fa tsy hijanona fitsy hoe lason patao la trafic.